Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Mateo 4:12, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Mateo 4:12, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, tena topatopan'ny alon-drano izy ka notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nakeny ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy no teny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manantona anao eny ambony rano aho. Ary izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanantona an' Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy, tena tahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izy teo an-tsambo kely, ary izay teo an-tsambo kely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny nandehanan'i Jesosy teny ambony rano. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina izay nivakiana teo ity. Ary hotsongaitsika manokana ny andininy 30 angalana ny afatra amin'ity anio ity, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Averintsika ihany fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Famarinana roa ry havana no ndeha hotsoahantsika avy amin'ity andininy 30 izay nitsongaina manokana ity. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe nahita ny rivotra Petera dia natahotra ary nilentika rehefa nandeha teny ambony rano. Nahita ny rivotra Petera dia natahotra ary nilentika rehefa nandeha teny ambony rano. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy 30 teo. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy. Eto tsika ry havana dia mahita fa tamin'io fotoana io moa rehefa avy namoky ireo olona tsy omby 5,000 tamin'ny mofo 5 isan-drano ny Tompo dia nalefany mialoha ny mpianatra. Nalefany mialoha anatina sambo kely andeha hiampita ny ranomasin'i Galili. Fa izy kosa dia nandeha tamina sambo kely iray hafa taty aoriana. Ary nisy samboaravaran-drivotra be tao anatin'izany fotoana izany dia nampitsahara an'i Jesosy io tafio-drivotra io. Dia avy eo izy nandeha teny ambony rano nanantona ny mpianatra. Dia hitandry zareo izany tena tahotra be ny mpianatra. Ino ty? Matototy hitantsika ity, tena matototy. Dia avy eo dia fantany ihany hoe Jesosy, satria Jesosy aza matahotra, fa izao ihany ty. Toy Petera hoe raha ianao io Jesosy dia aleo aho eny aminao eny. Toy Jesosy hoe manatona ary. Dia niala tao anatin'ny sambo kely Petera, eny ambony rano izany resaka izany Dia niala tao anaty sambo kely Petera dia nandeha tamin'ilay rano, mandeha eny ambony rano, mitovy amin'i Jesosy koa. Fa izao ambara eto hoe raha nahita ny rivotra izy. Inona moa ny dikany hoe nahita ny rivotra? Ilay rivotra zany eto dia tsy inona fa ilay azo ambara hoe olana, na azo ambara koa hoe sakana. Zay zany ilay rivotra eto. Io zany ilay ampienjera azy. Satria io rivotra io no fahavalony zany avy tsy afahany manantona an' Jesosy Kristy. Kanefa dia ambara eto hoe nahery koa ilay rivotra. Zany hoe mbola tena nahery zany ilay rivotra tamin'io fotoana io. Ka rehefa nahita izy, zany hoe rehefa nitompy na rehefa nijery an'ilay rivotra izy zany, le fofofon'ilay rivotra, dia azo ambara hoe nianahana. Ary zay moa no nambaran'i Jesosy ambany hoe nianahana izy. Ka vokatr'izay fianahanana izay, na koa hoe vokatr'izay le
fijerena ny rivotra raha ohatra izy zany tokony ho izy de tokony hoe mibanjana ny Jesosy no nijerevany saingy tsy zay fa tany am'le rivotra ny masony de rehefa nahita an'le rivotra izy a de natahotra hoe tena menjery to ary voa nanomboka nataotra tonga de nilentika zay ny zavatra hita eto ka nidikan'le hoe rivotra zany de sakana zany hoe rehefa nahita olana na le sakana zany hoe rehefa nibanjy na rehefa nijery an'ireo olana sy le sakan'ireo zany Petera de nilentika satria natahotra io rivotra io koa nefa de azo lazaina hoe fahavalo zay koa no azo andikana azy fahavalo izy io zany hoe io zany le manakandalana tsy ahafahany tena mandeha makeny am' Jesosy fahavalo koa izy io ka rehefa nahitan'io izy zany le fahavalo de natahotra ary rehefa natahotra izy a de nilentika inona ry havana ny lesona zay ampianariny tenin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany tandremo ry havana fa rehefa mandroso sika amina zavatra anankiray de Jesosy mpanjinina fa aza mijery ny olana sy ny sakana sy ny zavatra samihafa raha tsy zany de milentika tahaka ny Petera koa sika ohatra fotsiny zao mpianatra mety misy any mpianatra manana fikasana hanala fanadinana na manana fikasana andeha amina tanjona ambony be nefa de zao mijery le rivotra mijery le olana ya am'izao fotoana zao mpianatra mahita asa zany na mahavita fianarana azy ngany zao na zao de lasa tsy misy motivation fa lasa miembotra milentika tsia aza ny olana ny visafisaina fa na de ny tenin'Andriamanitra aza de mba milaza an'izany fa zay fatra-pihevitra ny rivotra ozy izy tsy amafy zany hoe rehefa ohatra ka le zavatra ratsy foana ny jerenao sy mpanjininao de mazava ho azy fa tsy amafy ianao satria entin'ny tahotra sy ny fanahina fotsiny eo ianao de tsy anao na inona na inona ary zay le hitantsika eto zay le fahavalon'ny finoana zay ndraindray misy olana ny ampiangonana any na mety misy olana asa amin'ny mpitarika anao anatin'ny fiangonana de raha koa anao mahita ny toetra n'ireo olona zay mpivavaka ao anatin'ny fiangonana de lasa be dehibe ravana ny olona ny miembotra be dehibe ny olona miverin-dalana be dehibe ny olona ny tsy mety miditra am-piangonana intsony satria hoe ka le mpanompon'Andriamanitra zao ka atao am-piangonana tao mpiatsara velatsy daholo ka zao zany hoe mijery le olana mifantokany am'le olana ny maso tsy Jesosy lay nianto sy ny fidy anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny jerevana fa le olana ary vokatra zay miembotra lasa matahotra ny androso hoe zao ve ny mba mpivavaka raha izao ndray de aleoko miembotra aleoko tsy mivavaka aleoko mijanona any an-trano ihany zay raha vao tonga am'izay le olona de efa milentika izy zany zay ary raha vao zay fomba fijery mijery ny zavatra miiba zay foana no hitondrantsika ny fiainantsika de tady ity ravana fa milentika isika ny ray aman-dreny mamany ny lava de nanazava tao anatin'ny boky fitantarana momba ny tantarany hoe misy olona zany tonga de miteny fa maninona ny zanakao no maditra mananjanaka betsaka moa izy na de tsy niteraka raha satria misy olona tena nanomeny zanany ho an'ny lava mihitsy ny lava zany de ray aman-dreny zay nipoira ny toby lehibe ankaramalaza de fa maninona ny zanako ny eny maditra maninona ny zanako mama ny maditra de ozy izy manao hoe ohatra ny zanako ny olona rehetra ihany ny zanako ozy izy fa zao Jesosy tadiavina Jesosy mpanjinina fa aza variana mitanisa ny ditra ny zanako aza variana mijery ny zanako miditra ny zanako ny lava fa Jesosy jerena ary tena marina ane zany tena marina zany ravana ndraindray tsika variana mijery ny toetran'ny hafa variana mijery ny olana variana mijery le zavatra samy hafa tsika de izay no mahatonga ny olona sasany ilentika inona le endriky ny milentika de zao matahotra tsy hanao ninina vao anao tetikasa ny sasany ao anatin'ny fiangonanao de tonga de efa aroso ny tolo zao karazana rivotra rehetrarehetra zao hoe ka raha vao manao an'io tsao tsika de zao no olana am'izao zao efa tena zao am'izao zao tena efa zao am'izao tena tsy possible mihitsy raha manao zavatra ohatran'io za koa nahita ohatran'io de mitantara le zavatra ratsy io de hita mihitsy hoe miantso rivotra mbanina mba hampatahotra ny olona ka tonga ny olona tsy roso ao anatin'io tetikasa io
mba hatonga ny ola embotra na ilentika mihitsy aza ka tsy mety zany zany toe-tsaina zany ry havana. Indraindray tsika voanao asa de tonga de misy tahotra satria nahoana satria mamisavisa mijery le olana zany akory havana tsy midika hoe rehefa anao zavatra ianao de tsy mba mila mandinika, tsy mba mila mijery hoe inona ny mety olana de inona ny vahaolana tokony hoentina ao anatin'zany. Tsy izay loatra le ambary eto fa le ambary eto zany de le hoe any am'ilay sakana, any am'ilay fahavalo no mifantoka ny sainao, any no mifantoka ny masonao, ka rehefa izay de tonga ianao de malemy ary rehefa malemy ianao de efa milentika avy hatrany satria tsy ao anatin'ny finoana zany, tsy ao anatin'ny finoana zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana isika eo amin'ny fiainana mibanjina an' Jesosy Kristy sy ny tanjona ve sa variana amin'ny tany isa olana. Mitaonanao ary havana raha isan'izay olona pessimiste ianao hatramin'izay, any amin'ny olana sy any amin'ny sakana foana no jerenao sy mpanjininao de tsy mahasamanao na inona mihitsy ianao, tsy mahasamandroso de am'ty an'io ty mitaonanao manana fasahiana miroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra sy herin'Andriamanitra miasa zany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa de izao hoe ny antso vonjy tamin'i Jesosy Petera ary angatao mihitsy ravana ny fanahy masina anaisotra io toe-tsaina miiba ao anatintsika io, tsy natao hibanjina ny olana isika fa natao hibanjina an' Jesosy Kristy. Fa rehefa mijery an' Jesosy Kristy izay tompon'ny finotsika sady mpanefa azy ianao de atanjaka ny finoanao na inona zavatra trehanao ary roso mandrakariva ianao fa tsy hilentika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa de izao hoe ny antso vonjy tamin'i Jesosy Petera rehefa nilentika tao anaty rano, ny antso vonjy tamin'i Jesosy Petera rehefa nilentika tao anaty rano. Hitantsika izany amin'ny andininy fa-telopolo tapany faharoa raha averina vakina de ozy manao hoe de natahotra izy ary raha vao nilentika izy de ny antso hoe tompo vonjeo aho. Etsika ry havana de mahita fa asa nandeha kely firy metatra Petera io de nijerijery le rivotra teo de tonga de ohatry ny anany maty eta fa tena matanjaka be zany rivotra zany, hoe tena matanjaka be zany rivotra zany, voana n'izin'izay tonga de ohatry ny pararetra de nangovotra tonga de tratra de iny fa nilentika. Ka zay tsy manana finoana iny afahana mandeha am'le rano nefa le finoana efa tsy ao tsony satria efa mianahana efa nisimbain'lay fieverana an'lay rivotra le finoana de fa tonga le fisalasalana sy le fanahina de mazava ho azy fa tsy afaka nandeha teo ambon'le rano izy satria tsy nanana finoana izy de vokatr'izay de nilentika izy ary tao anatin'izay de soa ihany fa afaka mbola niantso hoe tompo vonjeo aho. Dikan'izany hoe tao anaty rano nilentika zany efa teo ampavaonan'ny fahafatesana zany. Ranomasina ioko nga io pisina ka hoe azo ijorojoroana fa ranomasina io nilentika de izao ny antso vonjy tamin'i Jesosy Kristy. De ny dikan'le hoe miantso vonjy de hoe mivavaka zay aloha ny dikany voalohany indrindra zany hoe nivavaka tamin'i Jesosy Kristy, niantso an' Jesosy Kristy izy tao anatrehany toe-javatra sarotra sy nialoko ny fahafatesana izay nisy azy. Ary ny dikan'le niantso vonjy koa de mitady an' Jesosy, nitady an' Jesosy izy rehefa tena hoe nilentika fa tsy hoe niezaka tamin'ny herin'ny tenany teo na moka ny tenany tao na anoatran'izany hoe aloha iverina ery am'ry samykely ry de ataoko zay iverenako ery fa niantso an' Jesosy izy hanafaka azy tao anatin'izany filentehana ny rano izany. Inona ry havana ny lesona asika tsoahana avy am'izany? Isika koa ry havana de tena tokony hanana zany reflexa zany mandrakariva eo amin'ny fiainana ka ninona toe-javatra mitrango eo amin'ny fiainantsika de mba ho Jesosy Kristy no mpamonjy hantsotsika voalohany, mba hananantsika zany reflexa hoe mivavaka rehefa misy olana zany, mivavaka rehefa toto zavatra olana. Indraindray ane ao an-tokantrano ao
ohatra fotsy anisan'ny olana lehibe setra nyray aman-dreny ny fitezana ny zanaka ary zay rehetra manan-janaka dia mamisedra n'izany olana zany daholo hoe ahoana ny tezana ny reto zazy reto ka rehefa hitanao fa sarotra ny toetra raha na tsy voatery ho sarotra aza fa hitanao hoe olana le izy dia aza misalasala mihitsy ataovy reflexa le mivavaka le mitondra n'izy ambavaka mametraka sy manankina n'izy eo ampelatanan'Andriamanitra mivavaka hoe tompo ofinjeo ampio ny amin'ny fitezako anyreto zaza reto dia tahaka izany koa ny olana ao an-tokantrano mety olana ara-panambadiana mety olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny na fifandraisan'ny mpivady aza misalasala mivavaka ry havana aza misalasala miantso ny anaran'i Jesosy Kristy fa zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy no hofonjena ary tsisy anarany ety ambany masoandro nomena ny olona azo ny famonjena akoatran'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy izy araka nambaran'ny tenandriamanitra antsoy aho dia ho valiko ianao izy antsoy izy tahaka ny nataon'ny Petera teto mitadiavan'i Jehova ao anatin'ny toe-javatra sarotra zay lalovanao mety misy olana ny ampiasana any atrehanao amin'izao fotoana izao zay tena mampiasa sainanao hoe tena ilentika fa tena mety ho voaroaka na mety tena izao ny hitranga dia aza misalasala mihitsy miantso an' Jesosy manatona an' Jesosy mivavaka aminy mitady azy fa mpamonjy mora azy indrindra ary zay manatona azy tsy mba misy olaviny mihitsy mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy ary zay manatona azy dia tsy mba misy olaviny mihitsy ninona toe-javatra iainanao mety marary ianao amin'izao fotoana izao dia mba antsoy Jesosy ho ny iram-panakanto fa izy ampitondry le aretina ane mety tena aretina ranofy fa misy koa ny alahelo ny vesatra ny tahotra ny zavatra samihafa zay manavesatra nytsika amin'ny lafiny zavatra samihafa mihitsy antsoy Jesosy ry havana antsoy izy fa izy handamina indray ny fo izy ilay nanay nampitsahatra ny tafio-drivotra namoaka ny Petera tao anatiny izany rano ny letehana izany mahay mampitsahatra ny tafio-drivitra eo amin'ny fiainantsika izy ary mamoaka atsika ao anatin'izay mety ho lavaka mikitsokitsoka mahazo atsika indrindrandrindra moa ravana fa lavaka ny fahotanany lavaka antsana lehibeany izany fahotana izany izay miazona olona maro dia maro mahatonga ny olona maro voageja tsy hanam-pahafana fa iaina ao anaty aizina raha mahatsiaro ianao fa tafiditra ao anatin'izany lavaka mangitsokitsoka zany ka tsy mahita vahaolana amin'itian'io ity antsoy Jesosy mangatafamonjena avy aminy fa ambarako ihany fa tsy misy anarana nomena ny olona ety ambany masoandro ahazahoany famonjena akoatran'ny anaran'i Jesosy izy ilay ambara hoe namonjy ny olona amin'ny fahotana zany endrika ny anarana hoe Jesosy mpamonjy anie zany Jesosy zany ry havana zany ny dikany mpamonjy ka sady mpamonjy mora azo indrindra izy antsoy izy aza misalasala mihitsy hoe Jesosy intia marary indraindray moa ny olana tamin'izay zao nitondra fiangonana tany ambany vohatra rehefa marary ny olona dia mandeha izy aloha makany amin'ny dokotera tonga ny andro faharoa dia manomboka misy olona na andro fahatelo ndana ho ety makary dia entiny makary sy makatsy le makary sy makatsy io fanompoatsampy io dia entina any indray aloha le marary dia efa any laloviny le any rehefa makany koa moa zany dia ndray tonga dia mahazo fanahy mihitsy avy any mahazo fanahy maloto hafahafa zany dia mety aretina tazo ilay izy fa mifangaro amin'ilay misy an'ilay fihetsehana avy amin'ilay fanahy maloto izay azony avy any dia hoe tena hitanareo tena asany devolony tena misy namisavy tena nisy izao nisy dia napetraka daholo ilay fanafody lalovina amin'io zavatra io indray aloha le aretina eo efa tena marary mafy efa ho faty mihitsy le olona efa hitangorona amin'ny fianakaviana vao ndana tsofy pastera dia zay vao atsona ndraindray le olona atrehanao olo efa tsy maheno ininona tsony zay vao hoe atsony pastera dia tena hoe any amin'ny farany mihitsy ny olona vao mahatsiaro an' Jesosy indraindray ne misy amintsika efa tena manana problema efa tena hoe lavaka mbola tsy manana reflexy antso an' Jesosy ihany fa mbola miezaka mikikitra mialao ihany atsoy izy ry havana amin'ity ity fa mahavonjy ianao zany anarana Jesosy Kristy zany raha antsonao ary tsy voatery mahay mivavaka be zany fa hiteto zao ny amin'ny Petera ray-mbava fotsiny ihany ny teny izay nambarany nefa izay ray-mbava zay dia efa ampina amonjena azy satria manana finoana an' Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra izy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany zao iza ny mpamonjy ianao
iza no antsoinao raha tojoady sarotra ianao amin'ny fiainanao. Mitodika amin'izao tontolo izao ve? Manantena olona ve? Ny herin'ny tenanao ve? Ny vola sy ny fahaizana sy ny zavatra hitranananao ve? Jesosy ry havana. Any amin'ny Jesosy mitodika. Petera zany anie olona mpanjony mba mahay milomano any anie zany. Aiza moa nisy mpanarato-tsy hay ilomano? Mahay milomano anie zany. Kanefa dia izao Jesosy vonjeo ao. Mitondra anao ary havana amin'ity anio ity. Antsoa Jesosy hamonjy anao. Antsoa izy fa mahavonjy anao izy. Ary zany ny ambaran'ny tononkiratsika. Ny mpamonjy manan-kery ahasitrana anao. Dia ny fanahy masina ry havana no oaka ho angatahantsika mba tena hitarika atsika amin'izay le hoe fiantsoana an' Jesosy Kristy izay. Angatao amin'izay fanahy masonao. Ataovy ananako mihitsy zany reflex zany. Isaky ny misy zavatra mahazo dia izao miantso an' Jesosy, mitady an' Jesosy, miandrandra an' Jesosy, manantona an' Jesosy. Aza manalavitra an' Jesosy zany mihitsy fa manakikeza azy mandrakariva, indrindra indrindra ao anatin'ny fahoriana. Fa izay no antony natongavany hanavitra sy hamonjy antsika. Araka ny fanambaro rehefa amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha fitinina izay rehetra nambara teo izany dia izao hoe nahita ny rivotro Petera dia natahotra ary nilentika rehefa nandeha teny ambony rano. Tandremo tandremo ny zavatra ratsy ny jerijerevana sy mpanjinina sy saintsainina io. Fa rehefa izay dia atahotra ianao mandeha amin'ny finoana antsika ry havana. Tsy mijery aviana havanana fa mibanjina an' Jesosy Kristy. Mety natsony ianao hanao ny asan'Andriamanitra dia Jesosy fotsiny mbanjinina. Aza mijery ny komantera ny Rakoto sy Rabe, aza mijery ny teny izay ambaran'ny Rasoa sy Ravao, aza mijery ny fandrona molotra ataon'ny olona rehetrarehetra, fa zao zavatra rivotra daholo zany izay te handavo anao. Fa Jesosy fotsiny mbanjinina. Jesosy ny fidy sy ny antso aho. Jesosy ny miantso aho dia manantona. Dia zay finoana anao zay no finoana mahavonjy ary tsy hampilentika anao rehefa Jesosy ny mbanjinina. Ny faharoa dia hitantsika teo koa hoe niantso vonjy tamin'i Jesosy Petera rehefa nilentika tao anaty rano. Antsoa Jesosy ry havana. Antsoa izy. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Ninona toe-javatra sarotra lalovanao mivavaha. Antsoa Jesosy fa hamaly anao izy. Ary izy ilay efa nambarako teo hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Afaka mitondra anao amin'ilay fitsarana izay tadiavinao izy. Man'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.